raha hitanao izy ka manontany dia aza taonao fantany hoe mbola tsy afaka tsaiko eny foana miado talo miarana roa mbola tsy misy mitsy fotoana nampamaivana fo tsy anembona koazy lazao azy kanefa fa mionona ono fony tsy misy tsarona le nianarana zao azy kanefa fa mionona ono fony tsy misy tsarona le nianarana. Ok, ny hira ianarana zao dia hiran'ny Mage 4 afatra anisan'ny hiran'ny zalahy taloha indrindra ty hira mahafinaritra be ilay izy. Ok, ny noty vitsy kely ny fahitako anazy eo mety eo amin'ny noty 4 na 5 eo ihany no miverimberina. Ny fihetom-boan'ilay izy le amin'ny intro dia E fotsiny. Dia ny fomba fitendrenan'ny ny gitara hatramin'ny farany dia ohatran'izao. Aloha ataoko mute net. 1 dia fandroany midi, zany hoe mikapoka midina dia mijana kely dia mikapoka midina dia miakatra indroa zay. Ok, dia rehefa amin'ilay E izy dia alohany miova, alohany manomboka bara vaovao io dia asiana miakatra fandroany zany hoe dia rehefa zay. Dia rehefa manomboka eo amin'ny toniny amin'izay izy dia E. Dia rehefa miteny an'ilay ny tanànany ihany mandeha amin'ny A2. Ok, dia miverina makany amin'ny E. A2 ty zao ilay E. Dia rehefa A2 dia reto tanana anankiroa reto ampidinina corde roa fotsiny. Zay no tokony faneniny zany. Dia rehefa miverina makany amin'ny E. Ok, ianao mandalo ny tanana. Rehefa mitendry an'ilay E zany ianao tanana miakatra manao ohatran'izao. Ok, dia miverina makany amin'ny A2. Indramiko andanga dia B7. Dia ny B7 ohatran'izao. Dia jerefo tsara ilay diagramme. Zany hoe ty tanana kikely ty tokony aty ambany aty amin'ny deuxième case fa matetika tsy tendreny zalahy ny corde farany iny dia alinao dia tsy dia maninana tsy ampiasainao fa aza tendrena fotsiny. Dia miverina E. Ok, indramiko andanga. Ok, isaky ny tonga amin'io zany ianao dia miakatra manao an'izao fitendrena azy. Dia miverina indray le phrase voalohany. Raha hitanao izy ka manontany. Dia miverina A2 indray. Dia aza taonao fantany hoe B7. Ok, dia makany amin'ny tetezana izy na le passage alohan'ny fiverenana. Dia manomboka E. Fa afaka ny tsara kokoa atao E5 zany power chord. Matetika ny moa ohatran'izao. Power chord ny corde telo voalohany no tendrena zany E zao ohatran'izao dia roa ihany no tendrena zany. Fa atao bara ohatran'izao ilay izy. Dia ny antony mahatonga an'izay hoe atao bara satria ny corde manaraka B. Ny B ohatran'izao. Zay mahatonga anazy atombohy bara ohatran'izao amin'izay mba vetivety kokoa makany amin'ny B.
Ok, eo izy le mbola tsy afakatsaiko eny foana. Ok, zany E5 de B. Ny B moa ohatran'izao fa le izy atao power chord zany de zany ny corde telo any tendrena. De jereo le diagramme tsy maninana ataonao corde feno mbola tsy afakatsaiko eny foana. De ny corde farany C dièse mineur fa afaka tendrena power chord koa le izy. Ok, de zany lasa C dièse 5. Mbola tsy afakatsaiko eny foana na mbola tsy afakatsaiko eny foana. Ok, de miverina A. Ny andro taloha. Ok, de E tendrena miakatra ohatran'izao. De rehefa avy eo A2 niaranay roa de B7. Ny andro taloha niaranay roa. De miverina indray le passage teo. Mbola tsy misy mihitsy fotoana. De miverina indray le ampamarana fa. Ok, A makany amin'ny E. De rehefa eo A2 anemonako azy de B7. Ok, de zay ny tetezana. De rehefa tonga eo amin'ny fiverenana de manomboka amin'ny E izy. Lazao azy kanefa. Ok, pam param pam 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 param. Ok, de makany amin'ny A2 fa nona ny fo E. De rehefa eo A2 iny base iny basse iny le basse manao sauter teny. Ok, sokatra deuxième case aty ambony, quatrième case rehefa eo A2. Ok, tsy misy tsaroa E na de nianarana B7. De zay de miverina fa ny tetezana ny fiverenana miverina indro. Lazao azy E kanefa. A2 fa miona ono ny fo E. A2 tsy misy tsaroa E na de nianarana B7. De zay. Ok, iny ary aloha de mahazo to daholo.